Vaovao fandriam-pahalemana kosa ary sy ny parlement teo anivon'ny congrès ny tetezamita dia manana ny ambarany mahakasika ilay fanatanterahana fanadihadiana tsy miankina izay tanterahana any amin'ny ilany atsimo nosy iny. Raha matoa Lantora Kotomanga sy Andriamatoa Mac Alphonse ohatra dia samy nanambara fa manohana tanteraka izay fanadihadiana tanterahana any amin'ny ilany atsimo nosy iny zay. Maro ny feo samihafa momba ny rarahany atsimo ary ahafahana mahafantatra ny tena marina ny sy ny fanadihadiana izay tarihan'ny firenena mikambana araka ny hevitra matoa Lantora Kotomanga parlementaire eo anivon'ny CETEN. Zareo moa efa manaraka ny toe-draharaha misy eto Madagasikara hatramin'izay dia tokony izay no nataony alohan'ny izy ny tena alohan'ny sadaika ny teny zany dia tokony natao aloha ilay fanadihadiana satria tsika hita aloha izao fa malalaka be afaka miteny daholo izay teny rehetrarehetra dia fa tokony asiana zany hoe proof hoe tena misy ve le izy fa raha amin'ny tena aloha zany dia hita hoe manao ny asan'ireo olona ireo ary betsaka ny olona avany miteny hoe tena manomboka faly ny mponina faly ny olona rehetrarehetra mipetraka any satria mba niena zany ny tahotra ny zareo mba misy miaro izy mba hita hoe tany misy fanjakana sy manara-dalàna zany no misy eto Madagasikara. Anisan'ny manohana ny sy ny fanadihadiana tsy miankina ny atsimo nosy ny parlementaire Mac Alphonse. Mikasika ny rafitra ny voamieriombonana dia nilaza Andriamatoa Mac Alphonse fa tokony hanana solitena ary tafiditra amin'io rafitra io ny hery rehetra eto amin'ny firenena. Io zany tokony hajaina ny fandrianam-pirenentsika eto amintsika mitranga io zavatra io tsy vitsy ny olona tokony hoe manana saina ataontsika hoe tena hikaroka ny tena marina. Zay no nahatonga ny proposé hoe magistrat ny Cour suprême no tokony hitarika ny commission ary asiana membre ny parlement avy any amin'ny mpanoratra miaro ny régime amin'izao fotoana izao tokony asiana membre ny société civile maro izy ireo tokony ao anatin'io mpiaro ny son'olombelona sisisa ary asiana nahatra amin'ny avocat azy ampitirina ao anatin'io ka io zany tokony hoe le entité rehetra ny force vive rehetra eto amin'ny firenena tokony hita ao anatin'io mba tena hafantatra amin'ny tena zava-misy marina. Mikasika io fanadihadiana iraisam-pirenena io valom-befapolo ora tao aorian'ny fivoriana izay niarahany solitena mivondrona iraisam-pirenena sy ny gouvernemanta malagasy hatreto dia mbola tsy voafaritra ny fotoana hanombohan'ny fanadihadiana iraisam-pirenena izay tanterahana ny atsimo nosy.